Mankalaza ny fahefapolo taona ny orenany kosa ny orinasa-panjakana Fanalamanga. Nisy araka izany ny lanonana namariana izany androany tany amin'ny Fohobe antany Moramanga. Mankalaza ny fahefapolo taona ny orenany ny orinasa-panjakana Fanalamanga any Moramanga amin'ny ity taona 2024 ity. Androany ary dia nisy ny lanonana fankalazana izany ka nosantarina tamin'ny alalan'ny fizarana mari-pakasitrahana sy medaly ho an'ireo mpiasa nahavita be tao amin'ny orinasa. Nandalo fotoan-tsarotra ny orinasa tao anatin'izay efapolo taona ny orenany izay fa mbola mijoro hatrany kosa hatramin'izao. Nisy ny fatiantoka ho an'ny orinasa ka ny fanandrify tamin'izany indrindra dia nomena fahalalahana ara-pitantanana ity orinasa-panjakana ity ho fanarenana izay fatiantoka izay. Ny fanomezana fahalalahana ara-pitantanana azy iny aloha no tena anatin'ny ezaka lehibe anankiray. Izany tsy milaza hoe tsy jery ny fanjakana satria petrabola fanjakana io fa fanomezana azy manao budget programme izy fanaraha-maso an'izany satria efa nametraka fotoana ihany koa zany izy anatin'izay ataon'izay narenana tsikelikely. Tsika angamba eto tsy dia andany hoe fananinana kay ny tonga tamin'izany fa ny fanarenana azy zany dia ataon'ny fanjakana ary anisan'ny ataoko hoe zavatra nampiona zany dia ny fomba ny nanendrena ny tady général mba tsy ho fanendrena fotsiny fa misivina maro ohatran'ireny olona rekrutena any amin'ny société privée reny nanaovana azy dia ataoko hoe zavatra efa lehibe zany ao amin'ny finiavana anarana n'ilay orinasa. Nanambara kosa ny tale général ny orinasa Fanalamanga fa misy ny fanamby apetraka entina hanarenana ny orinasa ka tafiditra ao anatin'izany ny eo amin'ny lafin'ny fitantanana sy ny fanarenana ireo alasimba ao anatin'ny 7 taona. Fa ny zavatra tsy maintsy ho atao aloha ato anatin'ny roa taona ampiasahako zay dia ny fanatsarana manao restructuration financière zany zay dia mievaluer dia manao no rentabiliser ny activité ny orinasa zay aloha zany tsy maintsy atao any étape dingana voalohany. Dingana faharoa moa zany efa nolazaiko teo ihany satria raha mba tiana ny apaharitra ny orinasa dia tsy maintsy averina amin'ireo atiala efa rava reo zany ka mezahana moa zany ao anatin'ny 7 taona ny amerenana an'izay eo amin'ny 4 hekitara eo zany no rava zany amin'ny fomba fambolena moa fambolekazo sy fanajariana an'ireo zanakazo efa misy naturel reo zany no anarenana azy faran'izay mainka. Taoriny ireo lahateny ny fandibiasan'ireo olo-manakaja nandray ny fitenenana dia nisy ny fitonganana ny tsangam-bato fahatsiarovana ny fahefapolo taona ny orenan'ny orinasa Fanalamanga ary namarana ny lanonana ny fitsidiana ny trano eva mirakitra ny tantaran'ny orinasa ary ireo trano eva ny mpiara-miombonantoka.